Olona dimy indray no namoy ny ainy omaly Dimy araka ny tatitra teo anivony anao manjery-panjakana androany alakamisy. Avy eto Antananarivo ny roa amin'izy ireo, roa ihany koa avy any Menabe ary iray avy any Atsimo andrefana. Tafakatra 5,900 araka izany nisan'ireo olona lava vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Olona 2,900 no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa voan'ny coronavirus ka ny 7,100 dia avy eto Analamanga, ny roa avy any Atsinanana, ny 9 avy any Diana, ny 7 avy any Aloatra Mangoro, iray avy any Tsava, 4 avy any Vakinakaratra, 5 avy any Matsiatra Ambony, 20 avy any Atsimo andrefana, 12 avy any Vaovao Fitondrana, 2 avy any Dasy, ny iray avy any Orombe, ny 12 avy any Enosy, 12 ihany koa avy any Bonglava, ary 2 avy any Betsiboka. 702 ny isan'ny olona mbola manaraka fitsaboana ary ny 770 amin'izy ireo dia ahitana fahasarotana. Olona 7,900 no sitrana tamin'ny 10 raha toa ka 2,700 ny fitiliana natao. Isy ny dindinika ho ataon'ny fanjakana amin'ireo orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana sy ny fitantanana ny lalam-be migodana. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny Alarobia teo dia orinasa sivy no anaovana izany dindinika izany mba ifampiresahana momba ny fanamboarana ny lalam-be migodana mampitohy any Antananarivo amin'ny Toamasina. Raha ny fantatra dia ny orinasa anamboatra ity lalana ity no iantoka ny lany rehetra amin'ny asa ary amin'ny vola alohan'ireo mpampiasa lalana no amerinany ny vola lany rehetra. Anana alava 700 kilometatra ity lalam-be migodana ampitohy any Antananarivo sy Toamasina ity ary andalo any Alaotra. Isy laharan-droa mirefy 3,5 metatra ny sakany amin'ny andaniny sy ny ankilany ity lalam-be migodana ity izay ahitana toeram-pifanakalozana 4 amin'ny fifamoivoizana dia ny eto Antananarivo, any amin'ny lalam-pirenena fa 470 any Brickaville ary Toamasina. Anisan'ny andrasana amin'izany ihany koa ny asa fanamboarana tetezana, tonelina, toerana fakana aina sy toerana fandoavam-bola. Nisy fiovana ny fandaharam-potoana ho amin'ny fifanintsanana ho amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2020 sy 2020. Raha tokony amin'ny volana Jona ny lalao roa voalohany dia Hihemotra amin'ny volana septambra izany. Ny andro fahatelo sy faha-4 dia atao amin'ny oktobra sy novambra 2020 sy 2020 ary ny andro fahadimy sy faha-9 dia atao amin'ny volana martsa 2020 sy 2020. Araka ny tatitra avy amin'ny Confédération Africaine ny BAOLINA KITRA dia noho ny VALANARETINA Covid-19 izay iainan'ny firenena rehetra no antony fanombohana izany. Ny ahafahan'ny ekipa tsirairay lalao sy hiomana araka ny tokony ho izy sy tsy hisy tombo sy ala no antony ity fanapahan-kevitra ity raha ny voalaza ny kafa. Eo ihany koa ny tsy fananan'ireo firenena maro, eny fa na ireo firenena toa andry Senegal sy Burkina Faso kianja afaka mandray ny lalao amin'ny volana Jona. Marina moa fa kianja roa eto Madagasikara no nahazo fankatoavana amin'ny kafa ka azahoana amin'ny lalao soamantsara amin'ny volana Jona. Na izany aza mbola manana 10 volana iomanana sy anazarantena ny Barias sy ny mpanazatra azy Vonjomaika Eric Rabesandratana.